Miarabantsika rehetra amin'izao takariva izao tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana adihevitra izay arantsika eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio Madagasikara isaky ny zoma ariva amin'ny ora tahaka izao. Amin'ity androany ity dia ny minisitry ny rena kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratéjika no vahintsika Andriamatoa Fidiniavo Ravokatra. Miarabanao Andriamatoa minisitra, tonga soa tanatin'ny fandaharana. Miarabanao Mirana, dia miaraba ihany koa ny mpanaraka izao fandaharana izao any atokantrano rehetra. Ipatoerana amin'ny tafatafatsika androany makasika ilay resaka volamena satria iny no maresaka amin'izao fotoana izao aiza ho aiza, inona ny vaovao farany makasika izy iny? Ny makasika ny volamena 3.75 kilaotra taty Afrika Atsimo dia ny vaovao farany aloha zany azo ampitaina dia hoe tamin'ny talata 12 volana janoary no fotoana fitsarana voalohany zany tao Afrika Atsimo amin'ireo olona telo izay tratrana nao izany fandranana tsokosoko zany dia ny zavatra misy dia hoe nahemitra ho amin'ny voalohany volana febroary indray ny toy anjanona raha-pitsarana izany. Ny fanjakana Afrikanina Atsimo zany mbola tsy nanapa-kevitra akory ny amin'ny hoe tsy amerina aty Madagasikara na le olona anankitelo na le volamena. Zay zany dia atao hoe vaovao tsy marina izay manaparitaka an'izany fa mbola amin'ny voalohany volana febroary ny fitsarana. Ary ao anatin'izany ny fanjakana malagasy dia mitoy ny fanadihadiana sy ny famitorana izay tanterahana eto toerana, fa indrindra ihany koa ny amin'ny fifandraisana amin'ny Afrika Atsimo. Voalohany indrindra aloha ny ahafahana mitsara ireo olona anankitelo malagasy izay voaroiro ireo eto Madagasikara, faharoa manarakarak'izay ny ahafahana ihany koa mamerina n'ireo volamena antsika izay tratra ny Afrika Atsimo. Marina fa hoe araka nambaran'ny minisitry ny fitsarana hoe tsy misy ilay fifanarahana eo amin'ny resaka fitsarana eo Madagasikara sy Afrika Atsimo, fa misy foana kosa ny lalana eo amin'ny resaka ara-diplomasia. Ary hitantsika tamin'ny alahady teo fa noraisin'ny minisitry ny rahambahiny malagasy tao amin'ny toeram-piasany ny prakitra raha chargé d'affaires ny ambasadiny Afrika Atsimo nampitana an'izany tamin'ny fomba ofisialy hoe ireto ny antontantaratarasinay mangataka izahay mba hitsarana an'ireo olon'ireo eto sy ny amerenana ny volamena. Ary misy ihany koa ireo malagasy izay milaza hoe tsy afaka hanatanteraka an'izany fitsarana sy fangatahana zany i Madagasikara. Raha hazavaina tsotra le izy, zany moa tsy pahilalana fa raha hazavaina tsotra le izy teto Madagasikara no firenena toerana nanombohan'ny tsy fanarahan-dalàna. Manana zo ihany koa zany Madagasikara, manana fahafahany Madagasikara hitsara an'ireo olona izay nanomboka ny tsy fanarahan-dalàna teto Madagasikara ireo. Ary tany Afrika Atsimo ny tratra ny tsy fanarahan-dalàna, afaka mitsara an'ireo ihany koa Afrika Atsimo. Ka tsy misy zany le izy hoe raha mitsara Afrika Atsimo dia tsy afaka hitsara Madagasikara, fa angatahantsika ny amerenana an'ireo olon'ireo ho tsaraina sy ho fahaizina araka ny lalàna eto Madagasikara, ary mitoy ny atao hoe ady varotra fifampiresahana amin'ny Afrika Atsimo mba hamerenana an'ireo volamena ireo eto Madagasikara. Makasika ny fanadihadiana izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny tompon'antoka ireo nanondrana ny latsokosoko ilay volamena aiza ho aiza ny toy an'ny fanadihadiana hatreto. Ny fanadihadiana aloha zany tsotra ny toromarika ary mazava dia hoe tsy misy ho hafa-maina na trondro kely na trondro be araka le filazantsika vahoaka azy izay tompon'antoka tamin'io fanondranana tsokosoko an'io harem-pirenena io. Ary dia miasa ao anatin'ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny mpitandro ny filaminana, manao ny famitorana, ny fitsarana, manao ny asana. Ny zavatra misy zany dia hoe rehefa vita izay fanadihadiana sy famitorana izay dia tsy maintsy ho fantatra, tsy maintsy ho fantatra ny tompon'io volamena io sy ny tompomarika tamin'ny fanondranana an'io, ary dia handray ny sazy mifanandrify amin'izany apetraka tanteraka ao anatin'ny fahefan'ny fitsarana moa zany sy ny mpitandro ny filaminana. Zay zany no anankiray goavana, fa ny tsy adino ihany koa dia hoe ny fandravana mihitsy an'ilay tambajotra goavana izay efa nioro-pakalalina teto amin'ity firenena ity no isan'ny tena hoe imasoana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay ihany koa dia hoe manangona ny pirofo rehetra na ny ministerana rena kibon'ny tany na izay rehetra pirofo ananana entina hitenenana amin'ny Afrika Atsimo fa volamena ny Madagasikara io. Marina fa tsy nisy alalana nomen'ny ministerana rena kibon'ny tany nanondranana io satria fanondranana tsokosoko io, fa misy kosa ny ahafahana mana pirofo mazava
fa volamena ny Madagasikara io. Zay zany zao ny zavatra mitranga amin'ny asa tanterahany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Fa le volamena amin'izao fotoana zao iza no miazona azy? Ny fanjakana afrikanina tatsimo zany no miazona azy aloha tsy amin'le objet saisi moa le izy zany satria zay ny antony sy fandikan-dalàna tany amin'ny taniny arak'izay lalàna mifehy azy any dia any aminy aloha zany zao le volamena. Fa isika zany zao mifampiresaka sy mifandresy lahatra aminy hoe averenao tia Madagasikara le volamena fa arenanay io. Ary rehefa tonga eto Madagasikara io dia arak'izay fa fanapahan-kevitra sy lalàna niraisina dia miditra avy hatrany ao anatin'ny tahirim-bolamena ny fanjakana ao am-banky foiben'ny Madagasikara. Tsy voalohan'ny sy fandranana tsokosoko makasika volamena teto Madagasikara, inona ny lesoka sy fototry ny olana zany mahatonga ny volamena efa voarara ny fandranana efa mbola tavavoakan'ny Madagasikara ihany? Izy io zany mirana raha jerentsika hoe inona no mahatonga n'io fandranana tsokosoko io aloha zao zany ny tratra fa mazava ho azy any tsy tratra zany fantatra moa araky ny antotanisa zay mifamafao be ny any raha mijerytsika zao ohatra tamin'ny taona 20 dimampolo kilao ny volamena voasoratra fanaondrana tamin'ny fomba ara-dalàna teto Madagasikara. Dia tany amin'ny taona 1920 tany indray izy 10 kilao. Zany hoe dikan'izay hoe voalaza fa naondrana ara-dalàna zay zany dia voaray ao amin'ny ministerin'ny harenan-kibon'ny tany mahazo ny alalana rehetrarehetra sy ny mahakasika an'izay. Ary raha tamin'ny ty taona 20 lasa teo io dia 30 sy 700 kilao no naondrana ofisialy. Eo indray nefa le antsoina hoe antotanisa fitaratra, tsy hoe statistika miroir. Aty Madagasikara zany tsika mahita hoe zay no naondrana tamin'ny fomba ofisialy. Fa any amin'ilay firenena zay voalaza fa anoranan'ny Madagasikara, ohatra raisitsika ny any Dubai, dia izy indray any araka ny lalànany dia afaka mahita ihany koa ny hoe ireto ny volamena avy any Madagasikara. Zay matetika tsy mifanojo amin'ny hitantsika aty Madagasikara zany ny tafiditra any. Eo zany iny statistika miroir iny zany le mahatonga antsika miresaka hoe ka eo amin'ny 10 taonina isa-taona eo no mivoaka eto Madagasikara na 5 taonina eo no vokarina eto zay zany le tafiditra any Dubai. Dikan'izay zany tena misy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao ny tambajotra goavana zay manao an'io fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena io indrindra fa ny volamena. Zay zany zao no hitantsika zao fa ny olana anankiray ihany koa ao anatin'ny fanondranana volamena hatramin'izay ka hatramin'izao dia ny famerenana ny vola vahiny iveriny eto an-tany-drazana. Nareo le volamena aondrana ofisialy reo ara zany ny sandany vola vahiny am'ireo zay tokony averiny eto Madagasikara aloha no latsontsika patrimoine de devise. Iny vola vahiny miveriny iny mantsy rehefa mandalo ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara dia manome tanjaka ny ariary satria arakaraky ny mabetsaka ny vola vahiny miditra ao mampatanjaka ny ariary. Inona le mampatanjaka ny ariary azavaina kely le izy hoe raha manodidina ny 504,000 ariary ohatra zao ny euro anankiray rahatr' zay ka matanjaka ny ariary mety 10 ariary sisa ny euro ray na maninona mihitsy mora ray ariary ny euro ray. Dia rehefa nijerena koa zany tao anatin'ny vanim-potoana lava hatramin'izay mihitsiny dia olana anankiray ihany koa anatin'ny fanondranana volamena ny famerenana amin'ny fomba ofisialy ny vola vahiny avy amin'izy io magaga mihitsy efa fatapatatra tsaina ihany moa ary tafiditra ao anatin'ilay atao hoe tambajotra goavana hatrany ampitan-dranomasina ny mahakasika azy ity. Izay indrindra nahatonga ny fitondram-panjakana tamin'ny volana oktobra 20 teo tena nanapa-kevitra mihitsy hoe aleo aloha ato mihitsy ty fanondranana volamena ity fa sady tsy hita ny fiverenan'ny vola vahiny ny tsy hita zay vola ampidirina eo anatin'ny tapom-bolam-panjakana na ireo aondrana tsokosoko na ireo voaondrana amin'ny fomba ofisialy. Zay zany dia ao anatin'ny atao hoe isan'ny fanadiovana ary zay ny mahatonga ny hoe misy ny fanadiovana sy ny politika ataon'ny fanjakana zay tsy azo dia tsy hita zany fa minimikipy zay tsy mahita an'izany ary manampitsofina zay tsy mandeha an'izany isan'ny velorano napetraky ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy ary tanterahan'izao fitondram-panjakana zao ny ametrahana ny tahirim-bolamena nasionaly. Rehefa manana ny volamena tahiriny ny firenena anankiray dia afaka ihany koa manome tanjaka ny vola ao aminy. Nandritra n'izay 120 taona ny verenan'ny fahaleovan-teny zay izany fitondram-panjakana na vita nametraka an'izany.
isytiforanompanjakana kehitrinytinina vitan'zany araka ny toromarika nomen'ny filoampirenena dia ny fanantona niara-ny asa ny banky foiben'ny Madagasikara sy ny ministeran'ny arenakibonytany sy loharankarena stratéjika ary nanao fifanekeperamasy izahay tamin'ny janoaly 24 fampizarandraikitra ny andraikitry ny ministera dia ny manao zay atongavan'ny volamena amin'ny alalan'ireo mpandraraha ara-dalàna zany a ivarotra an'zany a ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ary ny banky foiben'ny Madagasikara no hividy izany a ho tahirim-bolamena voalohany tantarany eto amin'ny tantaran'ity fireneny ity tamin'ny 5 Desambra 2024 ny banky foiben'ny Madagasikara no nanomboka ny vidy an'izany ary ray volana latsaka kely zao a 770 kilao ny volamena ao amin'ny tahirim-bolamena mpanjakana ofisialy amin'izao fotoana izao ary toy izany satria mazoto ary mavitrika ireo orinasa mpandraraha zay voafantona iara-asa amin'ny banky foiben'ny Madagasikara tsy misy hoe vidiny ambany eo na fanararotana fa ara-dalàna mazava ny fomba amarotana ny volamena ary mazava ny fandoavam-bola isaorana anareo orinasa sy mpandraraha zay voafantona iara-asa amin'ny banky foiben'ny Madagasikara fa isan'ny manoratra ny tantaran'ny Madagasikara nareo ao anatin'izany hoe fametrahana ny tahirim-bolamena nasionaly zany ka izany mirana tena hoe tsy azo ditsita zany ary zay fanadiovana sy zay politika vaovao zay no tsy zakany efa mpanao lalandririnina ao anatin'ilay fanondranana tsokosoko sy fanaovana tantely afa-drakitra ny arem-pirenena dia mijery any izy tao anatin'le hoe aiza mety mbola misy ahafahany boritsaka dia tanivony resaka hoe sisy tany angamba zany ny eritreretina fa tratra izy io a dia mifarimbona amin'izay ny fanjakana mandamina ny fandaminana rehetrarehetra ao anatiny misy paikady hafa matotra ve a ankoatran'izay hoe nazavainao teo makasika ny tahirim-bolamena ahafahana mamongotra izay fanondranana tsokosoko ny volamena izay ny paikady matotra aloha zany zao dia voalohany aloha zany zao a dia tsy ho afabela zay tomponantoka makasika n'io fanondranana tsokosoko io ary rariny loatra lay fihetse-potsika malagasy zay mitempo fo amin'ity tanindrazany ity raha nahenao n'io zavatra io hoe tsy rariny zany a tena tsy mety zany iombonantsika rehetra zany fa le fihetse-po faharoa koa dia hoe andao atao zay amerenana n'io volamena io a eto Madagasikara fa ny tena tanjosika rehetra dia hoe ahoana ny amongorana n'ilay tambajotra ka amin'izao fotoana izao tsy voazao fotoana izao efa nandritra ny taona 2024 a dia misy ny fandrindrana andraikitra coordination zany a ny amin'ny fiarovana ny sistany na anapakapaka io na andranomasina io a mba tsy voahan'ny arem-pirenena zany hoe ary zay fandrindrana izay no fanontonany tompona andraikitra mpanjakana rehetra amin'izao fotoana izao hoe aizary zany ahoana efa nisy ifaona ny fihezahananao an'izany fa miroso amin'ny fampitaovana sy ny fanatsarana kokoa isika zao a ao ny ao amin'ny fahaditserana na ny ao amin'ny polisy ny ao amin'ny gendarme ny aty amin'ny ny rehetrarehetra zany zay afaka miantoka ny fiarovana ny sistany mba tsy isian'ny fanondranana tsokosoko dia efa manao an'izany amin'izao fotoana izao ary tena isan'ny ametrahana ny paikady indrindra moa zany a rahatr'izay ka hoe afaka miverina misokatra ny fanondranana ara-dalàna ny volamena dia efa misy fepetra ho raisina makasika an'izay fiarovana zay efa natsidika teo makasika ny lay famoahana ny fahazondalana manondrana volamena makany ivelany na ataon'ny fanjakana tamin'ny volana oktobra 2024 tsy azo eritreretin'ny fanjakana ve ny amerenan'izy io sa hoe inona ny fepetra sy ny zavatra tokony atao mialoha amerenana n'io fanondranana indray ny fanondranana ny volamena aloha tsy hoe ato tanteraka fa araky ny fanambara teo anatin'ny fanadiovantsika vokatry ny fahitana an'izay hoe tsy misy mbola tsy mety ary tsy milamina ny resaka famerenana vola vahiny a mbola misy ihany koa ny fanondranana tsokosoko a inona zany ny fepetra raisina mba ampidirana ny rehetra ao anatin'ny ara-dalàna ary zay aneny ny fanjakana alohan'ny amaliko ny fanontanianao teo mirana zay aneny ny fanjakana afaka mandrarany rehetra fa midira ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ny lalam-piariana volamena raha jerentsika le izy a lava de lava manomboka any amin'ry zareo ilay atao hoe mpanivana ny mba mivoatra lavitra any ary ny tain'Andriamanitra manokany tinosy ity fa amin'ny ankapobeny ny tany rehetra eto Madagasikara zay andehananao dia misy volamena ary any amin'ny malagasy 10 500 000 malagasy a vatan-dehilahy miasa ao anatin'izy io ary malagasy any amin'ny roa tapitrisa any a no vavaomana ao anatin'ny asa fanovanana sy fitrandrahana volamena ataontsika hoe orpaillage na activité d'orpaillage
dia misy avy eo ny mividy sy mpivarotra isatsokajiny dia misy a ny mpividy sy mpivarotra ary mpanondrana zay lalan'ny volamena zay zay lalam-piariana volamena zay le anaovana fanadiovana am'izao fotoana zao hoe midira ao anatin'ny ara-dalàna fa ny zavatra tia ny fanjakana ho fantatra de hoe misy filigrama ny volamena tany aminao de namidinao tamin'izy de fa azo ve ny volamena mpanjakana zay mora tenenina amin'ny teny frantsay zany de hoe traçabilité zay traçabilité an'le volamena izay ane le ezahan'ny fanjakana zao satria rehefa hita zay a alohan'ny androanana azy a de mahazo ny vola tokony ho azo ny fanjakana afaka mivelona ny mpiantsehatra ka ozy izy ianao hoe mety hiverina ve zay a zay indrindra ao anatin'lay fepetra fanadiovana vaovao zao zany ny hoe raha anondrana volamena ara-dalàna ianao a de tsy maintsy isy a ny fepetra raisina hoe tena manam-bola ve anao indrindra ireo anondrana zany a tena manam-bola ve anao sa lay anarana fotsiny hoentina anondranana vola de aveo tsy amerina ny vola vahiny misy ny fepetra hoe raha tsy mamerina vola vahiny ianao dia ahoana ny anenjehana anao efa misy ihany lalàna mahakasika an'izany ary mahakasika ireo nanondrana volamena nanomboka tamin'ny atao hoe zay fotoana nytondrany ty fitondram-panjakana ty a dia efa mandraina ndraiky ny fanjakana rehefa ametraka ny fitoriana mahakasika an'izany ary hoenjehana hatramin'ny farany reo tsy namerina ny vola vahiny teto Madagasikara mamela anao mirana anao tare marika kely fotsiny ahafahantsika mahafantatra an'izany hoe ahoana zany vola vahiny tsy miverina ao anatin'ny fanondranana ny volamena ara-dalàna zany raha ny taona 7 ny jerentsika dia 111 milliards ariary no tombambidin'ny volamena naondrana tokony namerenana vola vahiny teto ny tafaverina nefa 402 millions ariary zany hoe 0,36% tena zava-doza mihitsy le zavatra mitranga ary tamin'ity 24 ty a zay hita zany hoe mbola nitoy ihany le izy a 394 milliards ariary a lay vola vahiny tokony hiverina fa 6 milliards 700 ny tafaverina 1,71%. Teo ny fanjakana zany nanapa-kevitra hoe alao ajanony ty fa alao izy fepetra manokana mihitsy mahakasika anazy ka ao anatin'le hoe iza no afaka hanondrana an'le volamena hatreto aloha izy zany dia ny tao amin'ny agence nationale de l'or ny mamoaka ny agrément agence nationale de l'or zay eo amban'ny fiain'ny ministera ny arenakibon'ny tany moa zany dia afaka nomena an'izay orinasa nangataka fa am'izao zany a raha angataka an'izay fahafahana manondrana zay anao dia misy atao hoe masotsivana mba tena matotra an'le izy a raha tonga an'ilay olona ho anana ndraikitra zany a ny amin'ny hoe ho ara-dalàna ny fanondranana ka manondrana izy fantatra ny aondrany a ary tsy maintsy tafaverina ny vola vahiny a ary tsy maintsy ampandaloviny ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara zany fa tsisy hoe fanaraha-mason'ny fanjakana na hoe fanerena n'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny volamenareo nanateraka izay hoe fampidiana ny volazon'izy ireo na hoe sazy ohatra omenan'izy ireo misy ka misy ny sazy eo amin'ny code de change moa misy an'izay raha reo ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no tena mendraikitra azy fa efa mifanantony zay ary voamaly de efa nisy fivoriana mahakasika an'izany dia efa miroso amin'izany hoe andeha aloha ny fitoriana sy ny fanenjehana ireo tsy namerina dia isy ny sazy ifandraiky amin'izay araky ny ataon'ny fitsarana sy ny mitandrifina ndraikitra sahazan'izay a fa eo ihany koa ny fametrahana an'izay ho lalàna mafimafy koa efa misy le lalàna fa mety pary amin'ny alalan'ny didim-pitondrana no nametrahana azy tamin'ny fotoan'andrany a dia ho jerena hoe aizany amafisana an'le izy tsy azosika adinoana ihany koa fa efa misy ny lalàna mahakasika ny hoe fakana ireny arena tsy aradrariny reny na recouvrement des avoirs illicites a mifandray daholo zany ny lalàna rehetrarehetra ary zay ny tiako isariana ny saitsika hoe ny fanadiovana nyty lalam-piariana volamena ty a tsy andraikitry ny ministerany arenakibon'ny tany ihany fa tena ifandrombona ny fanjakana sy ny vahoaka rehetrarehetra mihitsiny a ho amin'izany fiarovana ny arem-pirenena zany eo amin'izay fanadiovan'izay mety hoe firy taona na firy kilao eo ny vokatra vokary Madagasikara voarakitra ara-panjakana eo amin'izay sehatra ny volamena heverinao firy taona kosa ny tena vokatra misy eny an-kianja raha ho an'ny Madagasikara manokana zay moa le nteneniko anao teo hoe statistika miroara no ahafahantsika manao fampitahana raha hitentsika zany hoe firy lay vokarina eto Madagasikara dia tsika tsy afaka hijery afa-tsy lay voaray officiellement lay voarakitra aty amin'ny ministerany arenakibon'ny tany hoe andeha hanondrana izy a zay zany ny anankiray reperatsika fa raha ny fanombanana zany amin'ny ankapobeny satria misy an'ireo 10 mihetsy ireo miasa ao anatin'le izy a ka tsy tsotsotra
de arak'izay le hoe statistika miroara hita tafiditra ry amin'ny firenena nivelan'zay de hoe eo manodidina ny 10 taona isa-taona eo ve zay ve zany le izy mety hoe fikary Madagasikara ny azo antoka aloha mihoatra n'lay 2 taona sy 3 taona kosa lay vokatra fikariny eto fa misy koa mety hoe tsy ahondrana fa mety hanaovana firavaka na firy no miondrana am'ireo zay le manodidina ny 2 taona 3 taona isa-taona eo zany fa raha tany aloha tany izy moa de 10 kilao no hitan'zay mpitondra tany aloha tany zany hoe naondrana ofisialy efa nresaka n'ilay tahirim-bolamena samy hafa amin'ilay hoe comptoir de l'or ny tahirim-bolamena tsy hitondrana fanazavana aina Andriamato ministra sotranao mirana nametraka an'izay fanontaniana zay ny comptoir de l'or comptoir commercial de l'or na comptoir de l'or dia anarana entina hiatsona ny orinasa tsy miankina anankiray manao asa fandraharana amin'ny fividianana fivarotana na fanondranana volamena comptoir de l'or reny zany anysehatra tsy miankina de reny lay manatitra mivarotra amin'ny banque foiben'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao fa lay tahirim-bolamena kosa de lay volamena vidin'ny banque foiben'ny Madagasikara hoan'ny firenena zany ahafahana mifehan'lay sandam-bolan'ny Madagasikara zany ao anatin'lay izy ivirena kely makasika an'ilay tahirim-bolamena teo ny fifanarahana tamin'ny banque foiben'ny Madagasikara no nananganana izy ity inona ny tena tombontsoa ireo mpandraraha madinika ny tena ampirisihana ao anatin'izay inona ny anton'izay Andriamato ministra ny anton'izay zany de anakiroa farafakely ny tanjona azo zaraina ao anatiny voalohany aloha ny firenena arakaraka ny ananantsika tahirim-bolamena betsaka no ahafahantsika manana politika nyresaka vola zany sy ny sandan'ny ariary ariarenantsika raha teo azo atao tsara no manatsara ny toekarentsika zay tena goavambe zay ary eo nareo mpahay toekarena mahafantatra hoe inona ny fiatrakan'zany amina firenena ray manana tahirim-bolamena fa ny anankiray de tena entina mihitsy istomana n'ireo mpandraraha madinika na zay rehetra miantsehatra ao anatin'ny lalam-piarina volamena hiditra amin'ny ara-dalàna ary zay no navelom-bolo tao anatin'izy io hoe rehefa nataon'ny banque foiben'ny Madagasikara ny dingana rehetra ifantenana ireo 420 moa ireo mpandraraha zany malagasy voafantina iara-iasa amin'ny banque foiben'ny Madagasikara ivarotra tamin'ny voalohany nisy ihany le tahotra sy fisalasalana fa poto izay dia mipetraka ilay fifampitokisana ary mitohy isan'andro zany fivarotana amin'ny banque foiben'ny Madagasikara zany tsy misy arakaraka fa fantatra hoe volamena avay izy ty hoentinao amidy ao amin'ny banque foiben'ny Madagasikara ty dia mividy ny banque foiben'ny Madagasikara ary tsy misy hoe tsy mandoa vola eo ny eo zany banque foiben'ny Madagasikara fa dia afaka mijoro vavolombelona reo mpandraraha tao anatin'izany fa rehefa androany izy mitondra entana dia alohan'ny banque foiben'ny Madagasikara ny volany makany bankiny dia raha-pitso de fahitany ao amin'ny bankiny zay zany hoe ireo mpandraraha ara-dalàna ihany no afaka manao an'izay ny ara-dalàna ihany kosa aloha fa ny tsy ara-dalàna dia afaka manao ny atao hoe fombafomba izy zany hidirany ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna isika neta de avysika mirana mahatonga an'izao atao hoe trafika goavana zao de lay tsy fidiran'ny olona ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna mety tsy mahalala izy na misy tombontsoa mety everiny hoe very fa mandinika ny olona miady hevitra ny olona de hoe tsy alova hoe niditra tao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna zay zao ny zavatra mitranga amin'tony mpanondrana tsokisoko tony anyditsika an'izay resaka volamena izay mahakasika ny ametraka fantanina kely mahakasika n'ilay mpividy volamena eny analakely reny azo atao ve ny toy ireny Andriamato ministra sa manahona ny mahakasika an'izy ireo mividy volamena eo analakely moa zany dia atao hoe raha jerena aty amin'ny ministerany arenan-kibon'ny tany izy dia tokony hanana n'ilay taratasy ahafahana manao an'izay zareo nefa mbola tsy manantona anay zany amin'izao fotoana zao ary efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny agence nationale de l'or zay manao moa mendraikitra ny atao hoe fampidirana an'izy ireny ao anatin'ny ara-dalàna sy teo anivon'ny commune renivohitra Tananarivo hoe ahoana ary zany nampidirana an'ireo ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna satria misy ihany ny volamena mahavidy volamena betsaka ihany zareo zany raha atao ny enquête sy ny fanadiadiana amin'ny fivelomany fa ry zareo koa mangetaheta hoe ampidiro ary zay ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna inona ny etra na aba tokony alohanay aizy zay no afaka mividy sy mivarotra dia azo atao tsara zany metry ao anatin'le fividianana sy fivarotana volamena reny zany fa mila atao ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna satria aza fivelomany malagasy any le izy fa mila arahana foana izy zany mba ho ara-dalàna le asany
Resaka renakibon'ny tany tsy voafaritra izay hoe volamena izay ihany resaka kely mahakasika ilay fanavaozana ny lalàna amin'ny fiainanan'nkibon'ny tany ilay code minier isika andriamatoa minisitra raha sitraka ao aiza ho aiza ny famolavolana io lalàna io amin'izao fotoana izao satria maro ireo olona menomenona hoe taraiky somary mitarazoka ny famolavolana sy ny fanavaozana an'izy io aiza ho aiza ny famolavolana an'izay ny mahakasika ny fanatsarana sy famolavolana ny lalàna amin'ny fiainarenan'nkibon'ny tany mba hifanitsy aloha amin'ny tanjona sy ny vinany zao fitondram-panjakana izao tanjona ao anatin'le izy de hoe ny azahoan'ny firenena malagasy ny tombotsoa tena tokony ho azy ao anatin'ny resaka lalàna fiainarenan'nkibon'ny tany raha tsika mahita ny zava-misy amin'ny oentin'ny sehatry ny renan-kibon'ny tany hatram'izay ka hatram'izao malaza tsy hinanana ohatran'ny vilitsahona angamba ozy izy tsika to ohatran'ny mieritreritra foana tsika hoe kolokolo sy trafika ny ao ambadika ny tanjonsika de hoe raha mipetraka ny lalàna amin'ny fiainarenan'nkibon'ny tany atsaraina fandraiky amin'izao toetrandro misy zao de afaka tena tokoa ampandrosoana ny firenena malagasy dia nisy ny komity izay natsangana ivondrona ny rehetra satria hevitry ny maro mataka-dravitra ary tsika rehefa mitondra fanavaozana dia ao anatin'ny fifampiresahana sy ny fifanakalozana foana io komity mamolavola sy manoratra io comité de réflexion et de rédaction dia misy vondrona anankidimy voasolotena ao ny solotenany ataontsika hoe mpandraraha teratany tsy de mety koa le miteny hoe mpandraraha madinika fa maninona moa ny mpandraraha malagasy no lazainareo fa madinika fa mpandraraha teratany ao reo mpitrandraka vavety ataontsika hoe grande mine ao ny fiarahamon'ny pirenena ao ny syndicat ary ao ny fanjakana reo vondrona dimy reo zany no soloana tena ao anatin'io komity io isaky ny alaka misy maraina zay tompoko no mivory ary nanomboka tamin'ny février 2024 io komity io ny asa fa nisy moa reny valana aretiny reny dia somary niato kely dia nitoy indray ny asanay nanomboka aogositra 2024 le asa tao ao de tena adievitra ady varotra satria samy hafa ny tombotsoan'ireo vondronareo fa ambonin'ny ady varotra sy ny adievitra ho amin'ny fiarovana ny tombotsoan'ny vondrona tsirairay de mijery ihany koa ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary rehefa nitoy ny asanay amintsika miteny zao zany dia loha hevitra ray no sisa tsy vitanay dia ny mahakasika ny hoe fiscalité minière inona daholo amin'izay raha zany le vola ho alaina amin'iza ao anatin'ny fandrarana ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany io zao no natrehanay maly ary mbola mitoy le izy raha ny atao hoe vinavina akapoben'ny tetikandro dia miditra amin'ny fivoriana ra-potoanan'ny parlementaire amin'ny volana may ho avy zao io ary raha vao vitanay moa ny fandrafetana n'lay volavolana tolo-dalàna de afaka ifampisarana ifampijeren'ny rehetra fanjava-dehibe ao anatin'le izy dia mandroso lay izy ary tena miezaka mifanitsy amin'ny zavatra andrasan'ity firenen'ity avy amin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany nisy ny fakakevitra ny sehatra rehetra tao anatin'izay famolavolana an'izy io zay satria zay koa isan'ny nampimenimena ireo mpisehatra ao anatin'izy io matoa ny teny hoe vondrona anankidimy dia ireo solo tena ao anatin'ny vondronareo no miandraikitra ny fakan'ny heviny any amin'ireo mpiantsehatra rehetra miaraka aminy raha raisitsika zao ohatra hoe vondrona teratany malagasy ao anatin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany na le atsotsika hoe petite mine araka ny teneniko teo atapitrisany amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara misy hoe mpitrandraka malagasy ao anatin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany anjaran'io vondrona io no efa nakany hevin'ireo olona ao aminy ary ny oentiny eo ambony latabatra de tsy nihevitra ilay solotenan'le vondrona fa nihevitry ny mpikambana tany aminy ohatran'izany ny fiarahamon'ny pirenena ohatran'izany ny syndicat ohatran'izany ny mpitrandraka lehibe ohatran'izany ny fanjakana dia amin'ny akapobeny zany tsy tokony misy afaka iteny tsony hoe tsy nanontaniana hevitra fa manatony ianareo zay vondrona mifandraiky aminareo an'izany dia alefasy ny sosokevitra fa arena iraha manany tia ary arena iraha mitantana iresaka mahakasika arena hafa indray isika ny kromita izay vokarin'ny kroma misy ny fitokona mampiasa amin'izao fotoana izao hita amin'ny haino aman-jery isan-karazany satria anisany orinasa lehibe eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany ity hoe kroma ty orinasa tsy miodina ny mpiasa tsy miasa fa ao anatin'izay fitokonana izay inona ny natongavana atao anatin'izao tranga izao mahakasika ny kromita malagasy dia orinasa mpanjakana tokoa zay tena atao hoe
manany maizy azy eo anivony sehatra ny arenakibony tany ary efa hatramin'ny ela no nisy azy teo ary nanany heriny sy ny tanjany zany ataontsika hoe eo amin'ny taona 2024 tena tao anatin'ny heriny sy ny tanjany tanteraka ny orinasa kromita malagasy. Ny zavatra rahantsika mahita nefa taty amin'ny taona 2024 dia latsaka lalina dia lalina ao anatin'ny fahasaranana ilay orinasa mpanjakana satria efa hitantsika reny hoe 5.50 miliara ariary ny trosa ny vataniny zao fitondram-panjakana zao zany tao anatin'ny orinasa io ary 5.30 miliara ariary ny vatantoka. Rehefa zoina le izy dia hoe inona ny natonga an'izany mandeha ny fanadihadiana sy ny famitorana, mandeha ny fitsirihana na ny audita fa nandeha zany ary efa hitantsika efa nisy tompona andraikitra teo anivon'izany orinasa zany efa any am-ponja amin'izao fotoana izao ary mbola mandeha ny fitadiavana amin'ny mpiara-miombona antoka taminy zay nyray petsapetsatra taminy nanimba ny orinasa malagasy io. Zao fitondram-panjakana misy zao zany dia mitady ny vahaolana ahafahana mamerina ny orinasa io amin'ny toerana sahaza azy. Ireto mpiasa manao fitokonany reto amin'ny lafiny ray marina ny azy satria mpiasa ao anaty orinasa izy dia mivondrona ao anatin'ny syndicat fa izao no tsy tokony ho adinitsika. Izao no tsy tokony ho adinitsika. Ny mpiasan'ny kromita malagasy efa 10 taona ny maro ny asa tao. Zany hoe efa mpiasa tao izy tamin'ny fotoana nisy ny mpitondra zay nanao tantely afa-drakitra ny orinasa io. Eto dia mba milaza amintsika rehetra kosa hoe misy andraikitr'ireo mpiasa ireo zany misy andraikitr'ireo mpiasa ireo no natonga ny orinasa ohatra zao fitondram-panjakana misy zao 2 taona nateo anazy misy tompona andraikitra napetraka ao zay mitady vahaolana ary tsy tokony minimikipitsika eo anatin'ny ezaka zay ataon'ny fitondram-panjakana. Ho azavaiko rehefa aveo le fiaraha-miasa amin'ny Rosianina fa tsy tokony minimikipitsika ao anatin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana hoe vao tamin'ny volana desambra teo na dia tsy niasa nanomboka tamin'ny jolay 2024 io orinasa io dia vao tamin'ny volana desambra teo ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny repoblika nitondra vahaolana mazava nandoavana ny karama 3 volana. Ezaka lehibe zany ary amintsika miteny zao ao anatin'ny fijerena indray zay mety hoe mpiara-miasa mpiara-miombona antoka afaka anarina ny orinasa io ny fanjakana ary mahagaga le misy zavatra kely mahagaga isaky ny misy mpiara-miombona antoka iara-asa amin'ny kroma dia mihetsika foana le fitokonana mamperitreritra zany ary azo tonga dia sotomona fotsiny hoe misy olona ve zany faly te hijanona ao anatin'izao fahasaranana zao ny kromita malagasy sa misy marina ina te hipotra ka etsehana foana ny mpiasa rehefa tady ho hita ny vahaolana. Iverenako ny fiaraha-miasa tamin'ny Rosianina zay miteraka resabe ao anatin'izany kromita malagasy zany. Ny olana amin'izy io dia zao lay fanaovana sy ny fiaraha-miasa tamin'ny Rosianina mihitsy lay votoatona ary lay andraikitra ny ray sy ny parti malagasy tao anatin'ilay fifanakam-piaraha-miasa mihitsy no mahatonga ny orinasa io mikatso ohatr' zao. Tsotra le izy. Laza ny fitondram-panjakana tamin'izany fa misy 3 millions de tonnes ao azon'ny Rosianina hotrandrahana dia zay no nanaovan'ny engagement sy fifanekena tamin'ny Rosianina. Rehefa niasa amin'izay ny Rosianina tsy misy ary lay izy, tsy misy lay izy ozy ny Rosianina zany tsy azo atao mihitsy ao anatin'ny sehatry ny arenakibon'ny tany no mitoko te mifantatra fa misy an'izao taona na misy an'izao taona ao ambanin'ny tany fa tombatombana natao nalatsina hoe estimation de réserve. Misy fahadison'ny Rosianina zany tokony nanamarina izy vao nanao siny fa ny fahadison'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'izany taona 7.24 zany dia napitika izy ny orinasa. Ankehitriny zany ny Rosianina tsy niasa izy fa miteny izy hoe satria anareo malagasy ny laza fa misy 3 millions de tonnes chrome ao kanefa zay tsy nahita avereno ary ny volanay angataka onitra aminareo zay. Eo zany le olana amin'izao fotoana izao aiza no ahitany kroma vola amerenana an'izany ao tompona andraikitra zany ary eto ny iverenako kely eo amin'le mpiasa zay mpiasa tompona andraikitra ara-teknika namoaka an'izany taremarika zany tamin'ny fitondrana teo aloha tompona andraikitra feno ianareo amin'izay zavatra nyresahanareo. Eo zany ny olana mahakasika ny kromita malagasy fa ny fitondrana ankehitriny zao araka ny tenenina hoe orinasa manany maizy azy eo anatin'ny sehatry ny arenakibon'ny tany tsy mijanona mitady vahaolana fa le fitokonana sy fihetsiketsehana azo atao ihany hoe misy ambadika ao anatin'le izy na tahotra ny ahitana ny marina na ambadika politika makany amin'ny fanakorontanana. Izy hoe zany zao no mahakasika ny famerenana indray ny famokarana sy ny fampidinana ny kroma.
am'izao tsika miteny zao zany mirana dia mijery ny hoe afaka manana fampitaovana ve croma afaka manana ny atao hoe enti-manana ao anatin'izany gazoal rehetrarehetra ary misy olona ve afaka hividin'ny vokatry ny croma zay zany a afahana mampiodina ny croma farafaratsiny a mahazaka tena fa ny lavitresaka de hoe cromita malagasy a miaraka amina partenera tsara sy voafantina dia tsy hijanona amin'ny hoe fitrandrahana cromita fotsiny dia aondrana amin'inona tsy hoe exportation l'état brut fa ny afahana mametraka izy inona tsy hoe ferrochrome zay mantsy le vokatra farany a tena manana ny fanampiny vidina tsy hoe valeur ajoutée irina ho apetraka eto ary efa izany ny dinihana amin'izao fotoana zao fa eo amin'ny firy-taonina isa-taona eo ny vokatra cromita vokarin'ny orinasa raha tamin'izy exportation tsotra zany a dia eo amin'ny atao hoe 180 000 tonnes eo fa raha tena atao anatin'ny heriny izy a tany amin'ny 5 tany amin'ny 420 000 tonnes fa mieritreritra mbola andeha lavitra amin'izany fa tsy maintsy mandrafitra moa ianao tsy hoe business plan zany a ahafahanao mahita ny vola mety olaninao sy ny tombom-barotra fa io orinasa cromita malagasy io rehatra izay ka iodina tsy iodina moramora arak'izay heverany betsaka azy fa fatatsika moa fa fitoram-panjakana ankehitriny a mandeha mafy amin'ny fanavaozana tena hoe ho fitrandrahana goavana anankiray a miaraka amin'ny usine sy ny fotodrafitrasa rehetra mifanaraka amin'izany zany hoe tokony hampiditra vola eo amin'ny ohatrinina eo zany ny croma raha isa-taona raha amin'izy amin'izao aloha zany satria mbola faty antoka no eo imirana dia sarotra ny amin'ny mety remarika fa eo ampandrafetana amin'ny business plan mahakasika an'izay mihitsy zareo mpitantanao amin'ny cromita malagasy a fa i croma dia tena isan'ny singa anankiray ahafahana mitondra ny fampandrosoana sy ny anjara ndraikitry ny sehatry ny arena-kibony tany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amaranantsika maraparanana ny fandaharana amin'ity takariva ity Andriamatoa minisitra mamela ianao raha resaka tontolo politika vetivety isika ahoana ny fahitanao tontolo politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao misaotra anao ny amin'izay fanontaniana zay ary ilaina ny hanaovana ny fomba fijery hifampizarana amin'izany ny tontolo politika eto Madagasikara dia voalohany aloha tany demokratika tokoa Madagasikara ary misy a ny fahalalahany rehetra manao hevitra sy miteny na mpanohatra izy na tsy mpanohatra miteny izy a maneho ny heviny izy a amin'izay heverany a mampety anazy zava-dehibe zany azo fanjakana atao no hoe tsy mampiteny fa tany demokratika sika manana fahalalahana ny rehetra fa ny mampalahelo ao anatin'ilay faneho-kevitra ary indrindra raha mitodika amin'ny zareo mpanohatra dia hoe manohatra makaiza ry zareo ary inona ny anton'ilay faneho-kevitra ndao hiverenantsika ilay resaka 770 kilao teo resaka volamena mahagaga ihany a fa voalohany aloha dia ny fampelezana vaovao tsy marina nampisavorovorona saim-bahoaka ny tena hiazakazahan'ny mpanohatra ary mamboly a ny fankalan'ny vahoaka ny fitondram-panjakana ary dia mahagaga fa misy mpanohatra tena angamba atao hoe mivavaka mihitsy mba tsy hivereran'io volamena io eto Madagasikara ao anatin'ny zavatra resana zay le hoe manohatra makaiza izy fa misy kosa faneho-kevitra manome tolo-kevitra ny fanjakana hoe mba jereo ny lafiny ohatr'izao mba jereo ry mandray andreny ny fanjakana dia mandinika ka le tontolo politika amin'ny ankapoben'izao zany a miroso ny fampandrosoana tarihan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina miroso zany tsisy afaka anakipony masiny ao anatin'izany a ny zavatra rehetra fiovana misy eto amin'ny firenena eny mety mbola misy ny fahasarana ara-tsosialy fa manao filaharam-pahamehana amin'izany ny fitondram-panjakana fa rehefa miroso ny fampandrosoana dia misy olona mieritreritra fanakorotanana déstabilisation amin'ny endriny rehetrarehetra ary averiko ihany amin'ny alàna ny fambolena ny fankalan'ny vahoaka ny mpitondra ankehitriny fa sofa vahoaka endriny vahoaka malagasy ary vahoaka mandanjalanja dia mandinika sy mamakafaka ny amin'izy ireo ary hitan'ny vahoaka miandalana eny ihany hoe zany kosa dia lainga hafafy fotsiny zany kosa dia fanosora-potaka fotsiny fa rehefa hanohatra ianao a dia lazao mazava le fanoheranao andehanan'ilay firenena mitsaratsara kokoa ary tia ny tena hitako hoe olana ao anatin'ilay fomba faneho-kevitra zany ao anatin'ny tontolo politika fangamo ny zavatra anankiray rehefa tsy fantatrao na tsy hainao dia lazainao fa tsy mety kenao ary sady tsy mahafantatra ny tsy maiko lazainao fa tsy mety le izy zay daholo zany le zavatra izy maika hiteny fotsiny hoe tsy mety nefa rehefa tena adedinao izy tsy nisy le information tany aminy ary na nisy ary la information tany aminy a tsy hainy nandinika an'le izy hoe inona tokoa ny zava-misy fa dia maika fotsiny izy teny hoe tsy mety io ka ny tontolo politika misy ankehitriny zao dia
mampiseho an'izay mahatany demokratika Madagasikara zay a misy ny fampiretana afo etseroa fanakorontanana amin'ny endriny rehetra hitantsika zany fa izay ny hoe itsaorana ny voaka malagasy a ny fahamatorana efa ananany a fa ny fampandrosoana ny banjininy ary ny fitondram-panjakana ankehitriny a dia tena mifanometanana amintsika voaka malagasy rehetrarehetra ahatonga ny Madagasikara ho tena firenena émergent ary tena hoe androsoa isika menakavy ao anatin'ity firenena ity. Makasitraka anao Andriamatoa Minisitra nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ity takariva ity ny Ministry ny Harena Kibon'Tany sy ny loharanokarena stratéjika Andriamatoa Fidiny Avora Vokatra no nitafatava tamintsika tamin'ity takariva ity. Isaorana ihany koa ianao tany tokantrano izay anaraka anay hatramin'ny farany mamin'ny fotoana anao izahay ho amin'ny manaraka indray. Felo matompoko.